dia araka nambarako teo moa zany dia mirahabantsika rehetra totokantrano mandroso sy mampandroso ihany koa ny ten'Andriamanitra, mandroso miainao ary mampandroso ny ten'Andriamanitra ozy miteny izao manonona ny hatsarany Jehosoa ato tokantrantsika tsy ry avy mazava ho azy ary raha sotsika eto ny tena koa ny ambazatorany Jehosoa sy atia no mandroso amin'ny alalan'izao ten'Andriamanitra ary mitsidika atao tokantranonao na ny ampiasana ny eny an-dalana izay mandeha dia ny hatsarany Jehosoa amintsika rehetra zany. Eny tonga ny jiosy tsy tian'i Jehosoa dia valiny mihitsy be satria tsy nitandrina didy folo Jehosoa, izay ny valiny dia ho hamarintsika izy satria tao anatin'ny didy folo ny zatra misongadina indrindra no omeko misy didy goavana tao amin'ny didy folo hoe tsy misy Andriamanitra fa tsy zah irery. Raha vakitsika hoe boky Exodosy toko faharoapolo, Exodosy toko faharoapolo vakitsika amin'ny anaran'i Jehosoa zay Exodosy toko faharoapolo, Exodosy toko faharoapolo mijerevantsika daholo ilay teny navoaka an'Andriamanitra dada Iavà ianareo an'i Israely tamin'izany fotoana izany amin'ny andininy fahatelo Exodosy toko faharoapolo andininy fahatelo izany hoe aza manana andriamanikafa fa izao ihany. Izay aloha ny anankiray kanefa iny Jehosoa tena nanan'Andriamanitra hafa mihitsiny raha ny sary hita manaraka zany ka io mihitsy izany na tonga an'ilay hoe atezerana voalohany jiosy atria izy nilaza ny tena ny fandriamanitra. Tsika zay vao nahita an'ilay tenin'Andriamanitra farany teo hoe tena dikany teo zanak'Andriamanitra mantsy dia Andriamanitra izy. Moa Jehosoa mbola namoaka fanambarana koa hoe zah sy ny ray dia iray ihany. Tena nivoto mihitsy ny fondro io jiosy io na ianao izany teny izany ho jerevantsika teo zay efa otsika aloha jereny hoe ary ny faharoa tao amin'ny didy folo izay anisan'ny songadina indrindra ihany koa dia mahatsiarova ny andro sabaty hanamasina azy. Andiny fasivy enemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra. Andiny fafolo fa sabatany avà Andriamanitra io ny andro fafito ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizy lanao ny ankizy vavinao na ny biby fiomponao na ny vahininao zay tafiditra eo am-bavahadinao. Tsy mahazo manao raharaha mihitsy zany raha vao zany vanandro sabata zany zany andesana hitatsika eto mihitsy zany zay teny izay. Tsy afaka manina moa tsy afaka manao raharaha vao tonga ny sabata. Zao jerevantsika raha ohatra ka nanaraka an'izany teny izany tokoa Jehosoa, ny valiny tena tsy nanaraka an'izany izy ary tsy izy irery fa izy ilay dadany naniraka anazy mihitsy iny no niara-nanao an'ilay hoe tsy nitandrina ny sabata izy. Zao reto amintsika atao amin'ilay sabata satria sabata nanomboantsika anazy dia vakitsika ary ao amin'ny Jaona somary mijery letsika ny toko sy andininy amin'izao tsika miteny izao ao amin'ny Jaona toko fahadimy no vakitsika ahitantsika ny hoe niasa tamin'ny andro sabata io zanak'Andriamanitra io dia izay mihitsy natezitra ny jiosy zay. Jaona toko fahadimy tena ny farany tena amin'ny sambosambotra mihitsy ity zavatra ty atezerana be mihitsy para moa tena nivonoany zareo amin'izay izy satria tsy zaka ny jiosy io ilay sary nandeha. Jaona toko fahadimy andiny fahavalo sy ny fahasivy voalohany dia toizantsika hatrany amin'ny rehefa avy toizantsika foana izy. Jaona toko fahadimy andiny fahavalo sy ny fahasivy aleo hoy Jehosoa taminy mitsangana dia eto ny fandrianao ka mandehana mandeha ary niaraka tamin'izay dia sitrana ra lehilahy ary nitondra ny fandriany dia lasa nandeha kanefa dia sabata zany andro zany. Nefa ny hoe aza manao raharaha mihitsy ianao nataony Jehosoa ny batetana tamin'ny andro sabata lay lehilahy automatika tezitra ny jiosy ary anisan'ny mahatonga anazy tena tsy avy amin'Andriamanitra io lehilahy io. Nefa mareko tsara fa nino moa ny farisy io moa tena tsy tiana azy sy ny mpanoran-dalàna no nahita an'ilay zavatra nataony dia tezitra eo. Nefany ho anareo rehetra izay mino ny tenin'ny farisy sy ny mpanoran-dalàna tsy misy tenin'Andriamanitra mihitsy ny tao manao hoe mihaino ny tenin'ny farisy na mihaino ny tenin'ny mpanoran-dalàna fa mihaino ny tenin'ny mpaminany. Ka raha mpaminany ilay Jehosoa tokony tsy nyvonoana fa tokony henona mihitsy izy fa izay nefa aratseny jiosy aratseny dohan'ny jiosy tena ratsaina ny jiosy tamin'izany fotoana izany. Engany mba tonga saina ny jiosy ankehitriny nefa moa sarotra be izany sary izany dia ho amafisontsika nefa ny fa
tena io tsy ao soarery no ny asa tamin'io fa atrany amin'ny dadana izy angeka ny asa e zao nge vaikitsika andininy fa 5 de lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'ny jiosy fa Ehosoa nanasitrana azy andro sabata io a ty hitantsika tamin'ny andro sabata nanasitrana azy teo rehefa nenao an'izany a jiosy de tena tezitra be am'izay ary noho izany ny jiosy de nanenjika ny Ehosoa anareo nanomboka ny nanenjika ny Ehosoa am'izay zareo a satria nanao zany zavatra zany tamin'ny sabata izy tezitra am'izay zany a ny jiosy de mbola jereo nge ny nataony Ehosoa fa Ehosoa namaly amin'ny 7 indray Ehosoa namaly azy ka nanao hoe ny raiko miasa managetriny a ary za koa miasa zany hoe eto zany de hoe tena hoe miasa io Andriamanitra io zany miasa dada iavao izy ary za koa miasa ka eto zany de nanambara mihitsy ny Ehosoa fa na le dadany iavao zany de efa miasa miandro sabata fa tsy misy an'izany mijanona zany tsony zay no profa efa tsy mipetraka ao anatin'ny fanekena didifolo tsony a ina moa ny Ehosoa fa mipetraka ao anatin'ny atao hoe fanekena vaovao ina moa zany ny olana va moa zany le olana fa de toizatsika ndray zany ny sary zany a ny tsoratra masina ka avetsika vakina hoe amin'ny 7 a hoe ary Ehosoa namaly azy ka nanao hoe ny raiko miasa mandrak'androany de za koa miasa zany hoe eto zany de samy efa miasa miandro sabata na Ehosoa na ny dadany ka vomafy daholo zany zay olona mitandrina ny sabata efa ilazana zany nareo mpitandrina sabata rehetra fa tena diso adresy nareo zay mpitandrina didifolo a io zao vaitsaketsaka ny didy goavana indrindra anankiray hoe fitandremana sabata de toatsika ary nefa vao mainke tady amono azy ny jiosy tsy no namany sabata io modisy io teny io namana sabata satria tsy azo anampiana ny teny tsy azo any esorana tsy misy mihitsy ny Ehosoa afaka mamany sabata zany fa nidika teny amin'io moa de hoe ila violely hoe saba zany hoe tsy nitandrina an'io sabata io zany izy raha vakitsika ao amin'ny baiboly katolika romanina nge jevatsika zay nisy teo hoe nanana ny dika teny mahitsy be kory zareo tamin'izany fotoana zany vakitsika amin'ny baiboly katolika romanina amin'ny bokiny Jaona toko fa firy teo 5 teo amin'ny andininy fa 7 eto moa zany diso le teny fa hoe ataony hoe Jesosy de tsy izy iny zany zao ny raiko miasa mandraketriny ary zaho koa miasa izay ndray vao mainka nitady amono azy ny jiosy satria sady tsy nitandrina ny sabata izy tena mahitsy be tsy nitandrina ny sabata ny voalaza fa le dika tena atao protestanta izy ny tenovanovan' io hoe namany efa miteniny soatra masiny hoe sady tsy azo anampina tsy azo anasorana dika zany fa tsy azo vana zany io soatra masiny io dika zay tia fa atsika tsasa am'zay miaina hoe zatra tsy azo vana zany sabata zany fatsoana be vava manao an'izany satria fa ny tena dika de hoe tsy nitandrina ny sabata izy ary koa zay zany le fahatosoana voalohany raha mijiosy fa tsy diso izy ary nilaza koa izy fa laza fa rainy Andriamanitra ka nanao ny tena no mitovy amin'Andriamanitra izy zay io zany natezitra anazy mihitsy tam'izay fotoana zay ka le hoe verentsika zay moa le dika teny protestanta teto hoe satria nefa vao mainka nitady amono azy ny jiosy no izy tsy nitandrina ny sabata de zay ny tena dika teny marina zay ny antony tsy azo anampina tsy azo nesoana na lalana amin'ny Mose na Ehosoa aza nanindringizana mihitsy ny hoe aza ampianareo ny tenin'ny Mose de aza nesoanareo ka tsy misy an'izany hoe Ehosoa na mahavany sabata zany fa tsy nitandrina mihitsy noho izy ary no satria tsy nitandrina ny sabata ary anao an'Andriamanitra fa noho nylazany koa fa Andriamanitra ny rainy ka nanao ny teny mitovy amin'Andriamanitra izy io zany le dikany hoe zanak'Andriamanitra ka raha vao zanak'Andriamanitra io le fampianarana farany vonjerevantsika teo iny hoe raha vao miteny hoe zanak'Andriamanitra anao de Andriamanitra anao dikan'izay de tezitra am'izay ny jiosy zay zany anao sary voalohany hitatsika zay hoe tena niahy tamin'ny olona mihitsy ny Ehosoa hojerevantsika indray ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Jaona toko 7 any a jereny soratra masina mikasika am'izay satria efa hitantsika mihitsy aloha zany le
le teny teo mikasika ny hoe sady tsy nitandrana ny sabata izy a no nanao ny tena no mitovy amin'Andriamanitra satria izy hoe zanak'Andriamanitra izy a de tezitra be ny jiosy. De mbola jerevantsika indray ny ao amin'ny jauna 10:30 a de ny jauna 10:38 ndray ndraiky ny hoe jauna 10 a jauna 10:30 rahantsika mamaky kely hoe reto nahatonga ny jiosy tezitra taminy a jauna 10:30 a vaketsika le izy jauna 10:30 izaho sy ny ray de iray ihany ay zay mihitsy le tena tsy tiany jiosy a de amindiny faraika amin'ny telopolo de naka vato indray jiosy hitoraka azy atreto zany izy hoe nampitovy an'ny tenany amin'Andriamanitra ray a zay ndray zany sary faharoa zay hoe isy Andriamanitra de iray ihany a de naka vato ny jiosy hitoraka anazy ary zay zany ny sary nitranga hoe io raha ny jiosy fanaiky amono anazy indray de ndreo ndray tsika jery indray amin'ny rikatra amin'ny andin'ny fahavalo amin'ny telopolo ary a de amin'ny jauna toko fa izy misy teo 10:38 aleo ngamba vaketsika amin'ny dininy fa enina amby telopolo 36 ka hatramin'ny 39 moa zay no asiny raika ny rano an'izao tontolo zao fa no ataonareo hoe miteny ratsy ianao satria hoy izao hoe zanak'Andriamanitra ao io zany le zanak'Andriamanitra io mihitsy tena tsy zakan'zareo mihitsy io satria le nampianarako anareo hoe ny atao hoe zanak'Andriamanitra de Andriamanitra ny dikan'izay de hoy zay Osoa raha tsy manao ny asany raika ao ary a de aza mino ahy fa raha manao ny asany kosa aho a na de tsy mino ahy ihany azy nareo a de mba mino ny asa mba ho fantatrareo seky anareo fa ny ray no ato amiko ary za ao amin'ray de aozy ny tena Andriamanitra ny toyny de nitady sambotra azy indray ny jiosy fa nandositra azy indray izy zay tena kisambotra mihitsy ny ty zany e satria tezitra ny jiosy satria sady tsy nitandrina ny sabata izy a no manao ny tena no Andriamanitra am'izay io ny tsy zakany jiosy ary zay ny prova fa tena tsy nitandrina tiatyfony Ehosoa fa inona zany le tena nataony Ehosoa e zay ny fampianarana ho jerevantsika rehefa avy eo a hoe fa inona zany ny tena natonga ny Ehosoa tsy nanao an'izany mitandrina ny sabata sy ny didy folo hoe tsisy Andriamanitra fa tsy izy rery satria de nitsahany tokoa le sabata nanao ny tena nitovy amin'Andriamanitra izy satria le teo zanak'Andriamanitra de Andriamanitra sandelosika ny jiosy namono anazy ary zay natonga ny jiosy ny teny foana hoe tsy mba avy amin'Andriamanitra io satria tsy mitandrina ny sabata andao nka jerevantsika teny zay ho karoa kely vetivety kely io a tsy mba avy amin'Andriamanitra zay jerevantsika kely zay sady miala tsiny kely amin'ny fatampany ihany koa na ity zany satria misy zatra kely natao araky teknika jauna toko fahasivy andininy faina ambin'ny folo ary ny jerevantsika kely a jauna 9:16 mikasika ny am'zay teny zay hoe tsy avy amin'Andriamanitra io ary isan'ny natonga ny jiosy namono anazy zany ary hoy ny fariseo sasany tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany satria tsy mitandrina ny sabata zay zany nataon'le io ny fariseo fa ny vahoaka indray moa tena maly hoe ny sasany kosa ny teny hoe ataon'lehilahy mpanota ahoana ary no fahay manao fagagana hoy toy izany de ny saratsaina izy korotana am'izay ny jiosy zany teo atria ny sasany le nametraka anazy ho mpaminany ny teny hoe tsy marina zany tenareo zany fa le fariseo no ny alina de miteny hoe tsy avy amin'Andriamanitra io matoa tsy mitandrina sabata kanefa de ny olona mahafantatra fa mpaminan'Andriamanitra io zay natonga na ny teny teo hoe amanaraka miaino ny tenin'ny mpaminany fa tsy hoe miaino ny tenin'ny mpitondra fivavahana ny tenin'ny mpaminany a ale mpaminany de Ehosoa ary na mivoaka Israeliana zany iny fa mpaminany izy ka lozika am'izay noho ny amin'ny hoe satria tsy avy amin'Andriamanitra izy a de ny vonoany zareo am'izay araka ny bokyny jauna toko fahasy ambin'ny folo a vaketsika jauna 19:17 anga man'izy eo vaketsika kely a jauna toko fahasy ambin'ny folo a 17 azafato fa tsy 19 askely jerevako anatin'ny soratra masina ny ngamba jerevako kely ato le izy a jauna toko fahafiry marina mo izy iny jauna toko fahasy ambin'ny folo a de ny andininy jauna 19:7 ny vaketsika jauna 19:7 de miara mijery zany tsika sady tia ny entitsika mamarana ny teny androany a
dia mandinika ataontsika hoe zay ny antony amin'ny onjareo any ahosoa satria no heveriny fo hoe tsy manaja ny lalànany ary lazainy fa tsy avy amin'andriamanitra io a satria tsy nitandrina an'le dity folo jaona 19:7 vakitsika indreny izy amin'arany ahosoa fa ny jiosy namaly azy ka nanao hoe izahay manana lalàna ary araka izany lalàna zany dia tokony ho faty izy satria nanao ny tenany ho zanak'andriamanitra tanareo le zanak'andriamanitra mihitsy ny tsy zakany zareo satria ny terme hoe zanak'andriamanitra efa naratsika teo hoe galin'andriamanitra ny dikan'izay amaranantsika anazy le hoe salamo 82:7 ity zany no nitakiny zareo hoe ahoana ianao milaza ny teninao fa andriamanitra nefa ny ato miteny hoe tsy azo atao zany sary zany fa laza tany andriamanitra direct ianao salamo 82:6 ty le izy tia hoy zao hoe andriamanitra ianareo ary zanaky ny avy indrindra nareo rehetrarehetra ka ny olona izay miteny hoe zanak'andriamanitra zany a dia trany andriamanitra ny dikan'izay dia io ny tsy zakany jiosy a dia ny vonoana izy a teo amin'ny atsofijaliana zay zany fa dia mifarana teo aloha zany ny fampianarana dia miraso antsika samotainao soa ho tonga sainay hoe ay ve zany ny antony amin'ony zareo anazy a noho ny am'izay lalàna anankiroa zay nydikany eo sao hoe isy ny dada niarana nitsakitsaka ny sabata ary izy milaza fa andriamanitra voadika le exodosy toko 2:7 sy ny 9 a niara voadika dia tandiny vonoany zareo inona kosa ny arana tonga ny eosoana dia tamin'izany sary zany tokoa inona ny antony a zay ny fampianarana hojerevantsika eo am'larana fahinina ambyroapolo fa mifarana tsy aloha zany ny teny a hoe inona ny antony tonga ny eosoa nanao an'izany fihetsika zany a misinina atria dia tena tsy rariny tokoa raha mizo hevitra sao hoe ahoana moa lalàn'andriamanitra tany amosy no tandenitsahana tokoa fa ahoana le izy dia zay mihitsy no teny ho fakafaka atsika hatrany amin'ny farany am'izay hoe ny antony tonga ny eosoa nanitsakitsaka an'io nanitsaka tokoa ve izy fa maiko mivaly teny hoe tsy nanitsaka izy fa efa mandeha tao amin'ny lalana vaovao izy a dia zay lo jerevantsika ny hoe fanekena vaovao mifarana ny teny fa hiary hivavaka atsika ary sona betsaka dada mala iavano ny amin'ny teny rehetrarehetra sy ny menao sambatra be zay tena miaino sy manaraka an'izao fanazavana izao fa tena fisokafany saina tena fanomezana ny toromarika rehetrarehetra ho an'ny olona zay te hahafantatrany marina ka te ho any amin'ny lantilanitra mijery ny hatsarana vitanao tao amin'ny eosoa ny soa vitanao tao amin'ny eosoa hoe inona ny anton'izao zavatra zao naninona no niteraka olona tao Israel inona daholo ny fotopototra zany dada iavao fotoana ny fampahafantarana ny marina ho an'izao tontolo zao ho atao fantatry izao tontolo zao ny tantara marina rehetra nisy ny zava-nisy teto amin'ity tany ity mba tsy hisy olona tsy hafantatra intsonina iray azy ary efa nampahafantarinao kosa izy dia asakasan'ny fanapaha-kevitra ray sy ny tsiry avy manatona anao izy voavonjy dada iavasy eo soa tsy manatona anareo mianaka izy ho any amin'ny fanameloana mandrakizay safidy io sisa dado zay adia kosa mangataka aminao vonjeo zay mbola azy vonjena vonjeo ny hafa firenena ny malagasy mbola azy vonjena na iza vonjeo daholo izy dado zany ny angatany zay adia mba vonjena ny olona voninahitra anao dada mala iavao amin'ny anarany ahosoa halleloia amen dia miraso antsika etra samotenao soany amin'izany fampianarana zany a dia miandry ny toy ny fampianarana ndretsika dia ho tainao soatoly manaraka indray filomatoly azy